Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo indray. Ireo sarimihetsika kristianina roapolo ankafiziko indrindra no zaraiko amintsika indray amin'ity anio ity. Ary nomeko laharana voalohany ka hatramin'ny laharana faharoapolo ireo sarimihetsika ireo. Tsy tafiditra anatin'ireo sarimihetsika kristianina ireo ilay sarimihetsika kristianina mahazatra izay tantara ao amin'ny soratra masina toy ny hoe tantaran'i Jesosy sy ny tantarand'i Abrahama. Ary ireo sarimihetsika rehetra ireo dia azontsika téléchargena amin'ny internet daholo. Misy ny amin'ny teny anglisy, misy amin'ny teny frantsay, faharoa amin'ny teny anglisy kosa dia misy sous-titre amin'ny teny frantsay. Zava-dehibe ny ahafahantsika mijery an'ireny sarimihetsika kristianina ireny satria tena manampy be amin'ny fitezam-pinoana indrindra any amin'ny fikambanana kristianina samihafa ny fandefasana azy. Andao ara omeko antsika avy hatrany ny laharana faharoapolo ny nametrahako azy dia ilay sarimihetsika mitondra lohateny hoe Faith Like Potatoes izay miresaka momba ny finoana eo amin'ny asa fivelomana. Tantarana lehilahy anankiray izay nampiasa finoana teo amin'ny asa fivelomana dia namboly ovy izy. Left Behind dia tantara maneho amintsika ny zava-misy any aparany andry. Lukewarm dia ilaina be ho amantarantsika ny sarobidiny izany hoe aratsiny izany hoe sady tsy mangatsiaka ny tsy mafana amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. The Other Side of Heaven dia tantara miresaka amintsika tantarana misionera anankiray nitory filazantsara tamina toerana izay tsy mbola nitoriana filazantsara mihitsy hatramin'izay. Standing Firm dia tantarana lehilahy anankiray izay namony havany akaiky dia ny fomba ny atrehany an'izay fahoriana izay. Amporisihana io zany ho antsika izay avy namony havantsika akaiky ka mbola ao anatin'ny alahelo mihitsy. A Letter to Dad dia tantara amporisihana ho antsika izay matsiaro fangirifirina vokatry ny fahabangan'irem-pianakaviana teo amin'ny fahazazantsika. The Climb dia maneho amintsika ny asarobidin'ny famonjena izay nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ho antsika. End of the Spear dia tantara mampianatra antsika resaka momba ny famelan-keloka. The Encounter dia tantara mampianatra antsika fa ny fifandraisantsika amin'ny olona rehetra dia tsy misy kisendrasendra fa misy programan'Andriamanitra daholo. The Omega Code dia tantara mampahery ho antsika kristianina indrindrandrindra miatrika ny firoborobon'ny resaka franc-maçonnerie amin'izao andro ankehitriny iainantsika izao. The Ultimate Gift dia mampianatra antsika ny asarobidin'ny fanomezana. To Save a Life dia tantara natao antsika tanora mba ampahirezana antsika tanora indrindrandrindra ilay tanora izay matsiaro hoe kivy na mitady hamono tena na tratra ny dépression na matsiaro irery ao anatin'izay fahatanorana izay. Gifted Hands dia tantara mampianatra antsika ny asarobidin'ny saina izay nomeny Andriamanitra antsika. The Secret of Jonathan Sperry dia tantarana rangahy anankiray izay nampianatra soratra masina ny ankizy teo amin'ny tanàna izay nisy azy. Tantara tena mahafinaritra be ihany koa io tantara io. October Baby dia tantara izay amporisihako ho jerevan'ireo olona rehetrarehetra izay tsy nibeazan'ny ray aman-dreny fa mety hoe zaza natsangana na zaza tsy nirina matsiaro tena hoe manana olana vokatra izany dia io film io koa manampy be dia be hiatrehantsika an'izany. Time Changer dia tantara anankiray izay maneho amintsika ny voka-dratsy ateraka ny fandrosoana sy ny teknôlôjia eo amin'ny lafiny finoana maha-kristianina antsika. War Room dia napetrako teo amin'ny laharana fahaefatra. Io film io dia maneho amintsika ny herin'ny vavaka sy ny fomba hiatrehantsika ny adi-piainana izay misy eo amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'ny vavaka. Teo amin'ny laharana fahatelo nametrahako ilay sarimihetsika mitondra lohateny hoe Courageous izay amporisihako jerevan'ny ray mpianakaviana rehetra ahitany ray mpianakaviana ny adidy masina izay nomeny Andriamanitra ny ray mpianakaviana. Teo amin'ny laharana faharoa no nametrahako ilay sarimihetsika mitondra lohateny hoe Fireproof izay tena hoe miresaka momba ny fifankatiavan'ny mpivady sy indraindray dia misy ilay tokantrano mitady hisaraka reny dia tena tsara ny mijery an'io sarimihetsika io. Ary teo amin'ny laharana voalohany no nametrahako ilay sarimihetsika mitondra lohateny hoe Facing the Giants izay mampianatra antsika fa tsy misy tsy vitan'ny finoana eo amin'ny fiainana. Dia ireo ary ilay sarimihetsika roapolo izay sarimihetsika kristianina anisan'ny tokony ho fantatsika kristianina ary tokony ho jerevantsika ihany koa ka dia mirarosoa antsika rehetra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Raha nahasoanao izay vidéo izay dia zarao ary raha mbola tsy nanisy j'aime ny page ihany koa ianao dia asio j'aime ny page marika 16-15 fa mbola marobe ny vidéo kristianina ho hitanao anatin'io page io. Dia mirarosoa tsy amin'ny tenin'Andriamanitra.